Faly miarabanao indray androany tsika hiova kely indray raha hatramin'izay ny toriteny somary mirona kokoa any amin'ny fampaherezana sy famporisihana dia androany indray izy irona kokoa aty amin'ny fampianarana. Ny atao hoe fampianarana moa zany dia fanomezana fitaovana ahafahan'ny olona zany mandeha irery, zany hoe fanabeazana ny olona mihitsy ny fampianarana mba ahafahan'ny olona mamaky baiboly irery. De ny amin'izay famakiana baiboly zay mihitsy no andeha ho ianarantsika androany, ianarantsika amin'ilay tena mahay mamaky baiboly indrindra. Dia ankoatran'izay moa anatin'ny zavatra ataontsika ihany koa dia tsy mbola nisy mihitsy teto amin'ny toriteny izay natao ny tany amin'ny filazantsara, de mba hijery kely ny filazantsara indray tsika androany dia ao amin'ny bokin'ny Jaona zany. Ny Jaona toko 10 ny manomboka amin'ny 4:17 ka hatramin'ny 4:30 ny tena jerentsika, izay anisany hoe betsaka ny nametraka fanontaniana momba azy io dia tsy ary voavaly vetivety moa fa dia ataontsika fotoana anankiray mihitsy no amaliana azy androany. Jaona toko 10 andininy 4:30 ka hatramin'ny 4:30 manao hoe: de hoy Jesosy hoe, tsy voasoratra ao amin'ny lalana anareo va hoe hoy ianareo Andriamanitra? Raha ireny izay nanaovana izany tenin'Andriamanitra izany no natao hoe Andriamanitra ary ny soratra masina tsy azo foanana, moa izay no asiany ray ka ny raha no amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao satria hoy zanak'Andriamanitra? Zay zany lay tena ho jerentsika. Fa mba ahafahantsika mahazo azy tsara tahaka ny mahazatra dia andeha ho jerentsika aloha ny tontolo manodidina an'io dia tombontsika any amin'ny 2:20 izy ka hatrany amin'ny 7:30 no ovatsika Jaona toko 10 2:20 ka hatramin'ny 7:30. Tonga ny andro firavoravona tany Jerosalema dia ilay atao hoe fitokanana, ary efa ririnina ny andro. Ary Jesosy nitsangatsangana teo amin'ny tempoly teo amin'ny fialofan'ny Solomona, dia nitangorona ny Jiosy izy ka nanontaniany hoe: mandram-pahoviana no ampisalasalanao anay raha ianao ny Kristy dia lazao marimarina aminay. Ary Jesosy namaly azy hoe: efa nilaza taminareo ihany nefa tsy mino ianareo. Ny asa izay ataoko amin'ny anaran'ny Raiko no manambara ahy, nefa tsy mino ianareo satria tsy mba isan'ny ondriko. Ny ondriko dia mihay ny feoko, mahalala azy ary manaraka izy, ary za manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very mandrakizay izy, ary tsy hisy handrobaka azy amin'ny tanako. Ny Raiko izay manome ahy dia lehibe noho izy rehetra, ary tsy misy mahay mandrobaka amin'ny tanan'ny Ray. Izaho sy ny Ray dia iray ihany. Dia nakavato indray ny Jiosy hitoraka azy, fa hoy Jesosy hoe: maro ny asa tsara nasehoko taminareo avy tamin'ny Ray, ka ny asa manahoana amin'ireny moa no hitorahanareo vato ahy? Namaly azy ny Jiosy hoe: tsy asa tsara no hitorahanay vato anao fa fitenenan-dratsy, satria ianao ihany olona ihany ianao nefa manao ny tenanao Andriamanitra. Dia hoy Jesosy hoe: tsy voasoratra ao amin'ny lalana anareo va hoe hoy ianareo Andriamanitra? Raha ireny izay nanaovana izany tenin'Andriamanitra izany no natao hoe Andriamanitra ary ny soratra masina tsy azo foanana, moa izay no asiany ray ka ny raha no amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao satria hoy aho zanak'Andriamanitra? Raha tsy manao ny asan'ny Raiko dia aza mino ahy. Fa raha manao ny asany ihany kosa, na tsy mino azy ianareo dia mino ny asa mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny Ray no ato amiko ary zaho ao amin'ny Ray. Dia nitady hisambotra azy indray Jiosy, fa niala teo izy ka tsy voatanany. Zay zany ilay tantara ao amin'ny Jaona toko 10 rehefa avy niresaka momba n'ilay mpiandry tsara izy, izay nalainy avy tao amin'ny bokin'i Ezekiela, Daniela ary Zakaria ary ny zavatra niresahany teo aloha, dia eto izy zany miditra amin'izay miady hevitra amin'ny Jiosy, ny mpitarika Jiosy zany ny fotoana amin'io dia fotoana fetin'ny fitokanana. Ny fitokanana moa zany dia nanokanana ny tempoly rehefa avy ny vetavetaina ny loton'ny Antiochus Epiphanina fahefatra, ilay tempoly
zay naorina fandroany dia tokanana indray tamin'ny andron'ny Makabeo. De fahatsiarovana an'izay zany le fety ny trangeto de eo no mandeha ny adihevitra ka ny adihevitra eto de azo lazaina hoe raha atao amin'ny fiteny ankehitriny izy de hoe karazana famerenana n'ilay fitsarana an' Jesosy Kristy zay tena ho avy rehefa alohan'ny fahafatesany. Répétition zany no atao eto kanefany zavatra tena nitranga no ny zavatra fa hitantsika misy tovitovizany ihany lay adihevitra ifanaovan'i Jesosy am'reto jiosy reto eto zany. Ny zavatra iapangana azy moa de ny filazana azy hoe miteny ratsy, manao blasphémie i Jesosy satria izy maninona izy manao blasphémie satria izy milaza ny tenany ho iray am'ray mitovy am'ray andininy fahatelopolo izy miteny hoe zasiny ray ozy izy de iray ihany. Ary tena tsy zakany jiosy mihitsy ny filazana an'izao hoe zasiny ray de iray ray ihany fa personne roa, io le tsy takatry ny maro matetika. De eto izy manabaribary am'izay ny mahamesia azy taloha izy raha ataony amin'ny endrika fanoharana foana zany de eto no ny fanontaniany reto jiosy reto amin'ny andininy fahaefatra amby roapolo hoe mandra-pahoviana no ampisalasalana ao anay raha ianao lay Kristy de ambarao aminay marimarina tokoa zany. De tena nanambarana zany tokoa Jesosy Kristy teto tsy niafinafina tsony zany ary nanambara ny toetry ny fanjakany hoe ny azo ny fanjakany de any an-danitra ary tsy maintsy mandalo amin'ny hazo fijaliana no andraisany an'izany fanjakana zany fa tsy amin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana na amin'ny alalan'ny fifidianana tahaka ny fanjakana zay eto tany akory zany. Zay no adihevitra zay nifanaovan'i Jesosy Kristy tamin'reto jiosy reto fa na am'izany ary farany zany de tsy teny mbola tsy tonga le fotoanany ahafatesany ahafaty azy amin'ony jiosy azy de na de eo amin'ny andininy fahasivy amby telopolo hoe na de hitady hisambotra azy raha ny jiosy de niala teo izy de tsy voatanany de tonga de lasa fotsiny am'izao izy tsisy nahatanana azy. Izay zany ilay tontolo manodidina nyty resaka zay ifanaovantsika sy ametrahana fanontaniana matetika hoe inona tokoa moa zany tiany Jesosy Kristy ho resahana eto. De manambara zany Jesosy Kristy ny antony nidirantsika tamin'io de hoe nohony tsy finoany reto jiosy reto no mahatonga azy reto tsy mety mahazo ny zavatra tiany Jesosy Kristy ambara satria izy tsy mino dia tampina ny masony, tampina ny sofiny, tampina ny sainy de tsy mety mahazo mihitsy ary zany zavatra mitranga foana rehefa tsy mino anao tsy zavatra voarainao mihitsy ao anatin'io tenin'Andriamanitra io anatin'io baiboly io zany. Ary ny antony zany ozy izy Jesosy Kristy eo amin'io andalan'io de hoe satria nareo tsy ondriko, ny ondriko mihain'ny feoko fa nareo de tsy isan'ny ondriko de zay no mahatonga anareo tsy mety mino aho ozy izy andininy fahaenina amby roapolo kanefa tsy mino anareo satria tsy mba isan'ny ondriko. No reto olo reto tsy ondron'i Jesosy Kristy zany mahatonga anazy tsy mety mino zavatra abaran'i Jesosy Kristy ary tsy mety mino any Jesosy Kristy. De manao sariteny aneso ohatrohatr'izany zavatra tenin'i Jesosy Kristy eto satria le olona zay fatrapitana ny fahamarinana avy amin'ny alalan'ny fehezahana manatanteraka lalàna amin'ny fehezahana manao asa legalisme zany sy ny hoe rehefa manao asa ianao de iny mamarina no madiso anao reo olona ireo no resahan'i Jesosy Kristy asa tsara de reo no tsy mahazaka rehefa mahita ny asa tsara zay ataon'i Jesosy Kristy. Zay le hitantsika eo amin'ny andininy faharoa amby telopolo hoe maro izy Jesosy ny asa tsara nasehoko taminareo avy tamin'ray ka asa manao ahoana am'ireny no hitoranareo vato akamely zany satria reo tena tiany zany hoe miasa zany hoe tena mila miasa raha tsy zany de tsy vahoaka an'Andriamanitra. De nanao asa tsara betsaka reo Jesosy, inona am'ireo nitoranareo vato de nilaza moa rehetra hoe ianao miteny ratsy de mbola toy izany Jesosy Kristy any izy amin'ny andininy fahafito amby telopolo hoe raha tsy manao ny asany ray koa de aza mino io zany tsy ndriny tsara mihitsy hoe le asa ataon'i Jesosy Kristy ne ka avy tamin'ray asany ray io satria zay ny mahiray ihany anizy sy ny
ray zany le hitantsika amin'ny andininy fahatelopolo teo dia vomaika ny rompotra ny tezitra mihitsy zany reto jiosy reto tsy mety mihitsy tsy mety manaika an'izay maha-Andriamanitra ny Jesosy Kristy izay satria le asany reny asa tsara nataony reny ireny no manambara azy reny no mampiseho azy hoe avy amin'Andriamanitra ary mampiseho azy hoe zanak'Andriamanitra ary maneho ny maha-Andriamanitra azy satria tsy nisy nahavita asa tahaka ny asa vitany Jesosy Kristy tamin'izy teto ambonin'ny tany zany. Andininy fahaenina amby telopolo hoe moa zay no asian'ny raika ny rahany ho am'izao tontolo zao va nataonareo hoe miteny ratsy ianao satria hoy zanak'Andriamanitra zay. Rehefa tsy nentina anaika zany reto hoe le zavatra teneninao fa tsy ny asanao de hoy izy hoe le asany mampiseho hoe avy amin'ny ray no asian'ny ray ny rahany ray ho am'izao tontolo zao zay le asa ary zay no mampiseho ny Andriamanitra mahazanak'Andriamanitra ahozy izy Jesosy Kristy eto. Zay zany le fitrangan'le adievitra amin'ny ankapobeny ao anatin'ity fa ny tena adievitra lehibe indrindra eto de ny momba ny famakiana baiboly ary io ny tena hojerentsika zany andio lay adievitra momba ny interprétation ny tenin'Andriamanitra no tena mampiadevitra ny Jesosy Kristy sy reto jiosy reto de iverenantsika am'izay ary le andininy fa efatra amby telopolo ka hatramin'ny enina amby telopolo rehefa nandeha ny adievitra de zavatra fanaon'i Jesosy Kristy zay tena tsara mihitsy de naka ny soratra masina izy de ny salamy roa amby valopolo andininy fahaenina zany tsy voasoratra ao amin'ny lalàna anareo va hoe hoy Andriamanitra ianareo hoy Andriamanitra ianareo zay le andiny soratra masina zay ndraisiny Jesosy Kristy kanefa ny nandraisany an'io zany de tsy hoe andraisana fotsiny entina le anohanana hevitra fotsiny tahaka ny fanaon'ny olona inona ny andiny soratra masina anohananao an'izany tsy zay fa anehoany mihitsy ny satany soratra masina aloha voalohany indrindra hoe inona ny satany soratra masina io le statut de l'écriture zay ny zavatra tiany Jesosy Kristy ambara eto ary eo koa no anehoany hoe inona ny hevitra zany quel est le sens de ce texte inona ny hevitra zany teny hoe hoy Andriamanitra ianareo zany zay zany no fitrangan'ny adevitra eto ary hitatsika ery ambony re tsy voasoratra hoe ao amin'ny lalànareo io teny hoe voasoratra io tena zava-dehibe mihitsy ho an'i Jesosy Kristy satria io ary na hatramin'ny devoly ary de io no namalily azy hoe fa voasoratra hoe tsy ny mofo ihany ny velomany olo fa voasoratra hoe naverina intelo mihitsy izy rehefa nalain'ny devoly fanahy fa zava-dehibe io satria ao anaty soratra masina zany ny zavatra tiany lazaina de io no manana ny fahefana faratampony ny soratra masina zay zavatra voasoratra no manana fahefana faratampony ary tsy misy ambonin'izay intsony afaka nohatra n'izay fahefana zay fa voasoratra izay de zay napetraka Jesosy Kristy ary ny rehetra manaiky an'izay reto jiosy reto manaiky ny fariseo manaiky ny sadoseo manaiky fa hatramin'ny demonia raha ny mpianatra manaiky Jesosy Kristy manaiky ny fahefan'io soratra masina io am'izao fotoana zao misy na kristiana raha tsy manaiky ny fahefan'ny soratra masina fa lay Jesosy Kristy atsika kosa dia mametraka hoe io ny fahefana faratampony ny zavatra zay voasoratra dia zay ny apetrany eto aveo izy miteny hoe voasoratra ao amin'ny lalàna anareo miresaka lalàna indray izy eto de le lalàna raisiny eto nefa de nalaina vao amin'ny salamy roa amby valopolo de eto zany tsika mampiseho hoe tsy rehefa miteny ny baiboly hoe lalàna de tsy le didy folo fotsiny zany fa amin'ny ankapobeny dia mizara telo ny baiboly jiosy zay nampiasaina zany tamin'ny andron'ny Jesosy Kristy zay le natao hoe tanaha na ny fiteniko azy moa hoe tanaka zay moramora kokoa amintsika malagasy mba tsy hatonganao hitanaka fotsiny rehefa mare an'le teny anankitelo fizarana telo ny baiboly jiosy ny testamenta taloha zany de le antsoina hoe lalàna sy mpaminany ary ny soratra Torah Navim Ketuvim zay zany le izy de
ao anatin'le soratra le boky voalohany eo amin'ny soratra no misy ny salamo fa izy telo reo zany dia apetraky Jesosy Kristy hoe lalàna samy teneny lalàna daholo na aiza satria mandrafitra ny ilay baiboly mihitsy zay de izay no mampiseho an'le hoe fampianaran'ny Mosesy zavatra rehetra zay voalaza io le fahefana faratapony zany ny resan'ny lalàna eto fa raha ny zavatra mitrangy eto zany satria tsy ao anatin'ny lalàna ny salamo fa any anatin'ny soratra de hoe tena le testamenta ray manontolo testamenta taloha ny baiboly ny zareo ray manontolo mihitsy ny tiany Jesosy Kristy ambara eto hoe manahoana ny satana io dia satria voasoratra dia io ny fahefana faratapony ekeny rehetra miteny ray izy hoe lalànanareo fa manina moa ny teneny hoe lalànanareo nga tsy any Jesosy Kristy fa any Jiosy fotsiny dia ny zavatra tiany apetraka ao anatin'izao de zao ao anatin'izay de zao hoe ny fijerin' Jesosy Kristy sy ny fijery fariseo ny soratra masina de mitovy ho an zareo de samy manana fahefana io soratra masina io na i Jesosy Kristy na ny fariseo de samy manaiky izy hoe io ny fahefana faratampony saingy zao no mampiadevitra ny Jesosy Kristy sy ny fariseo foana lay fomba famakina azy ny olana ny fomba famakiny fariseo an'io satria raisiny ataony legalisme be na apiny ihany koa fampianaran'ny fanaondrazana moa zany ny tradition ny fampianaran'olombelona io soratra masina io de zay foana raha vo zay no ifandraisany zareo de manakihana foana ny fariseo Jesosy Kristy ka ny antony ilazany azy eto hoe lalànanareo de mba hatonga ny reto fariseo reto tsy afa-miala tsony hoe nanareo arany manaiky an'io hoe fahefana io ko ahoana ianareo mitady hiala indray amin'ny fifanoheran-kevitra ny contradiction zay ao anatinareo satria misy fifanoheran-kevitra ao anatin'reto fariseo zay manohitra ny maha-Andriamanitra ny Jesosy Kristy kanefany ny teny voasoratra ao amin'ny salamo fa 2:20 de milaza hoe hoy aho Andriamanitra ianareo de zay zany ny tenenan Jesosy Kristy an'io hoe tsy voasoratra ao amin'ny lalànanareo lalànanareo zany hoe na ianareo ara de manaiky hoe lalàna tenin'Andriamanitra soratra masina manana fahefana io hoe salamo io de tokony anaiky koa zany nareo fa manana fahefana le miteny hoe hoy aho Andriamanitra ianareo de eto zany raha tena mamaky tsara tsika lay hoe voasoratra dia misy teny anankitelo iresahany Jesosy Kristy an'io teny hoe voasoratra io ny voalohany de lazainy izy io hoe lalàna de fa hitantsika teo ny endrika zany ny hevitra zany hoe lalàna zany lay baiboly ray manontolo mihitsy zay nampiasainy zareo tam'izany fa faharoa de ozy izy hoe raha ireny zay nanaovana izany tenin'Andriamanitra zany lazainy koa zany eto hoe tenin'Andriamanitra ny lalàna ny baiboly io le voasoratra io dia ambaran' Jesosy Kristy hoe tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetra eny fa na de ny commentaire ao anaty baiboly ary efa narany eto gasy mahay mamaky baiboly azonao jerena any amin'ny YouTube ny matenin'Andriamanitra ny baiboly hoe na commentaire ara de ho an'i Jesosy Kristy dia tenin'Andriamanitra avokoa zany fa tsy rehefa le Andriamanitra miteny ihany dia tenin'Andriamanitra satria avy amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ny valide ny fahamarinana io teny io dia le lalàna zany dia ambaran'i Jesosy Kristy hoe tenin'Andriamanitra ary ambarany ihany koa hoe ny soratra masina de tsy azo hoanana lazainy zany fa soratra masina koa io de eto zany tsika ny mahita ny satany soratra masina hoe ny baiboly manontolo dia tenin'Andriamanitra avokoa tenin'Andriamanitra ny baiboly manontolo ary raha tenin'Andriamanitra io de io no manana fahefana faratampony manaiky an'izay ny fariseo manaiky an'izay ny jiosy fa ny olana tsy mampitovy amin'zareo de ny hevitra io teny io ny afatra hoentiny io teny io zay ny tsy hitovizan'zareo ny heviny sy ny afany ary ny fomba famakina azy ny fanaovana ny interpretation io teny io ny tsy hitovizan'zareo hevitra de le tsika moa zany ny manaraka ny Jesosy Kristy foana tsika maha kristianina tsika na ahoana fandehany de zay
fijerin' Jesosy Kristy no arahantsika ho fijerintsika zay fomba famakian' Jesosy Kristy baiboly no amakitsika baiboly ihany koa. Zay zany no fandehany eo dia lazainy zany hoe hoy aho Andriamanitra ianareo vous êtes des dieux. Eto zany tsika mametraka ny lazany azy Andriamanitra akely izy amin'ny teny malagasy, des dieux izy amin'ny teny frantsay zay tsara marihana fa tamin'ny teny grika nanoratana azy de tsisy minuscule sy majuscule zany fa ny voalohany indrindra raha aloha dia mbola sora-baventy daholo majuscule daholo ny nanoratana ny testamenta vaovao fa taty aoriana izy zay vao navadika teny minuscule onction ny lazany azy TOST zay le hoe Andriamanitra ianareo, TOST ary au pluriel Andriamanitra maro ny lazany azy amin'ny raha raisina avy amin'ny teny grika moa izy teny hebreo azafady dia Elohim, zay pluriel ihany koa io. De zay zany no nandraisany azy avy ao amin'ny Salamo 2:20 Elohim, Andriamanitra ianareo. Inona zany tena hevitra io mampiady hevitra an zareo fa eto aloha Jesosy Kristy de manambara tsara fa tenin'Andriamanitra io satria avy ao amin'ny baiboly, avy ao amin'ny lalàna misoratra avy ao amin'ny soratra masina. Dia vakitsika jerentsika aloha ilay Salamo 2:20 hoe inona ny resahany Salamo 2:20 afatsika mahazo azy tsara. Andriamanitra dia eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra, eo amin'ireo Andriamanitra no hitsarany. Hatramin'ny oviana no mbola anaovanareo fitsarana tsy marina ka iangaranareo amin'ny ratsy fanahy. Alaharo ny teny madinika sy ny kamboty, miorary ny oro sy ny manitra, vojeo ny madinika sy ny manitra, sario amin'ny tanany ratsy fanahy izy, tsy manam-pahalalana na mahazo an-tsainy reny ao amin'ny maizina ny andehanany. Miorooro ny fanamban'ny tany rehetra, hoy aho ianareo Andriamanitra ary zanaky ny avo-drindra ianareo rehetra. Kanjo ho faty tahaka ny olombelona ihany ianareo ary samy ho lafo tahaka ny mpitondra rehetra. Mitsangana Andriamanitra tsara ny tany fa fanananao ny firenena rehetra. Vao miainga ery amin'ny aniny voalohany sy faharoa ny miresaka an'ireo Andriamanitra izy, reo Andriamanitra. Andriamanitra dia eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Io fiangonan'Andriamanitra io no lazainy eo amin'ireo Andriamanitra rehefa miresaka ny tononkalo hebreo paralelisme tsika ny fiangonan'Andriamanitra ihany zany reo Andriamanitra reo, eo no hitsaran'Andriamanitra. De rehefa mijery ny teny miverimberina eo amin'ity andin'ity tsika ny andin'ny voalohany, ny andin'ny faharoa ary ny andin'ny fito sy fahavalo de miresaka fitsarana izy. Hatramin'ny oviana mbola anaovanareo fitsarana tsy marina sy agaranareo amin'ny ratsy fanahy de avy izy miresaka amin'izay alaharo ny teny madinika resaka fitsarana avokoa no resahany eto. De mbola zay ihany lazainy amin'ny andin'ny fahavalo hoe tsara ao ny tany Andriamanitra fa fanananao rehetra reny. De faty tahaka ny olombelona ihany reo izy de samy lafo tahaka ny mpitondra rehetra. Eto zany raha ny tiana ambara zany de lilazainy hoe ianareo Andriamanitra io de amiresaka an'ireo mpitsara, reo olombelona mpitsara sy mpitondra mpanapaka teo amin'ny vahoaka Israely tamin'izany. Izy ireo zany lay teneniny hoe Andriamanitra ianareo, reo mpitsara sy mpitondra. Izay nomena fahafahana hitsara ny tany. Anaovanareo fitsarana tsy marina. Nomena fahafahana hitsara reo kanefany dia lasa fitsarana tsy marina indray no ataony de zay no mahatonga azy miteny hoe tsara ao ary ny tany Andriamanitra, alao ianao no hitsara satria na zanaky ny avo-drindra ianareo de ho faty tahaka ny olombelona ihany, ho samy ho lafo tahaka ny mpitondra rehetra ihany ianareo. Ka ny ambarany Salamo 2:20 zany de fehmpangana ny mpitsara sy ny mpanapaka amin'Israely tamin'izany fotoana zany. Zay no lazainy hoe ianareo Andriamanitra. Fa ireo mpitsara sy mpanapaka ireo de solotenan'Andriamanitra nahazo famindram-pahefana avy amin'Andriamanitra hitsara ny olombelona, hitsara ny vahoaka Israely, ny vahoakan'Andriamanitra izy ireo.
dia nanana an'izay fahefana izay zany reo mpitsara ireo zay no mahatonga azy ireo a nantsona hoe andriamanitra kely satria solo-tenan'andriamanitra izy ireo kanefa dia fitsarana tsy marina no nataony de fempanganana azy ireo no atao hitantsika miverimberina ao anaty baiboly zany tsy maintsy jerentsika ihany ny principe biblika hoe principe biblika tokoa ve tany amin'ny testamenta taloha ny ilazana ny mpitsara ho andriamanitra de hitantsika eo amin'ny exodosy 20:9 hoe oentin'ny tompony eo anatrehan'andriamanitra izy oentin'ny tompony eo anatrehan'andriamanitra izy ary oentiny eo am'varavarana sy eo amin'ny tolam-baravarana ka hotevehan'ny tompony amin'ny fanjaibe ny sofiny de hanompo azy mandrakizay izy eto miresaka ny andevo zay andevo zay tokony ho afahana kanefa tsy mety miala amin'ny tompony fa mijanona ao amin'ny tompony ihany de ozy izy hoe entiny eo anatrehan'andriamanitra fa aiza moa le eo anatrehan'andriamanitra de eo anatrehan'ny mpitsara sy ny mpanapaka zany zay le hoe oentiny eo mivaravarana na eo tolam-baravarana dia zay le eo anatrehan'andriamanitra satria misy le paralelisme andriamanitra sy ilay mpitsara na mpanapaka ny Deutéronomie 1:7 ihany koa de ahitanan'izany hoe aza mizatavan'olona ny fitsarana resaka fitsarana izy zany eto aza mizatavan'olona ny fitsarana fa enoito ny lehibe ny kely aza matahotra olona akory fa an'andriamanitra ny fitsarana ary raha misy raha sarotra loatra aminareo de eto ety amiko mba ho enoko resaka n'le mpitsara izy zany enoito ny lehibe ny kely ozy izy ny mpitsara de aveo nefa lazaindray hoe an'andriamanitra ny fitsarana de tika zay le mpitsara zany tena solo-tenan'andriamanitra tena lazain'andriamanitra mihitsy hoe andriamanitra ianareo ka lay lazainy amin'ny andininy fahenina eto zany tsy eto izy akory vao milaza n'izany fa efa nitenin'izany foana izy tamin'ny mpitsara sy ny mpanapaka an'Israely hoe andriamanitra ianareo ny Deutéronomie 7:17 dia mazava tsara ny ilazany azy amin'ny paralelisme hoe de hitsangana eo anatrehan'ny tompo izy roalahy misy olona anankiroa zany hitsangana eo anatrehan'ny tompo fa aizy eo anatrehan'ny tompo io izy roalahy zay miady de eo anatrehan'ny mpisorona sy ny mpitsara amin'io andro io de ny paralelisme zany raha eo anatrehany ny eo anatrehan'ny tompo zany de eo anatrehan'ny mpisorona sy ny mpitsara dia le mpisorona sy mpitsara zany dia antsoina hoe andriamanitra satria solo-tenan'andriamanitra mahasolo-tenan'andriamanitra azy ireo mahatonga azy ireo afaka manao an'izany de natao hitsara ny ady sy ny zavatra misy eo amin'ny Israely zany fantatra ny fariseo tsara zany fa olona mahay baiboly be reto fariseo miadevitra amin'i Jesosy Kristy reto ary zay no natonga an'i Jesosy Kristy nandray an'io andiny soratra masiny Salamy 2:20 andiny fahenio mbola mitovy amin'izay ihany ny ambaran'ny Salamy 2:20 mampitsara de ireo mpitsara sy mpanapaka an'Israely de natsoina hoe andriamanitra satria izy ireo dia solo-tenan'andriamanitra nahazo famindram-pahefana fanomezam-pahefana délégation de pouvoir avy tamin'andriamanitra kanefany mihoatra lavitra noho izany amin'ny mahasolo-tena azy no irasan'i Jesosy Kristy ny tenany eto tsy hoe tahaka an'ireo koa zany Jesosy Kristy fa mihoatra noho izay solo-tena zay satria izany natonga an'ireto jiosy reto tezitra raha ohatra zany ka mitovy amin'izay ihany no ilazan'i Jesosy Kristy ny tenany hoe andriamanitra izy de satria solo-tenan'andriamanitra ety ambony tany fotsiny fa tsy ten'andriamanitra dia tsisy na tahitra ny jiosy amin'izany fa mihoatra lavitra noho izany ny zavatra tenenin'i Jesosy Kristy eto satria zay no lazainy raha ireny zay nanaovan'izany tenin'andriamanitra zany no atao hoe andriamanitra ary ozy tsy ahazonareo foanana ny soratra masina fa efa voasoratra zany boy izay no asiany raika ny rano amin'izao tontolo zao fa ataonareo miteny ratsy ianao satria zanak'andriamanitra ianao ny firesaka Jesosy Kristy eto zany de le hoe atsoina hoe a fortiori argument a fortiori na raisonnement a fortiori ny dikan'izany de zao hoe ny zavatra ambaran'i Jesosy Kristy de hoe reny ara lay mpanapaka sy mpitsara ny Israely ara nantsoy ny tenin'andriamanitra hoe andriamanitra nefa reny de solo-tena fotsiny maika fa iza zay tena no asian'ny ray ny rano amin'izao tontolo zao
iray am'ray zay nresany eo amin'ny andiny fatelopolo izah iray am'ray de tena mihoatra lavitra noho izany a ny mahandriamanitra omaika andriamanitra mihitsy am'izany zay azo ny jiosy tsara zany fanaovan'i Jesosy Kristy interprétation zany ny farisiona azo tsara n'izany interprétation n' Jesosy Kristy zany ary zay natonga anazy vao maika nandray vato hitoraka anazy amin'ny andininy fito amby telopolo ny olonan'reto fariseo reto na azony ary zany de zao hoe voahidy ao anatin'ny teolojiandry zareo voahidy ao anatin'ny fomba fisainany zareo ny fomba fisainany de tahak'izao hoe samy hafa mihitsy ny pahary sy ny zavaboary tsy misy ifandraisan'ny pahary Andriamanitra pahary sy ny olombelona zay zavatra noharian'Andriamanitra le créateur et la création tsisy ifandraisany zany ho azy ho an zareo dia hafa ny mpitsara ary hafa ry zareo zay lay fatra-panaradalàna legalisme mpiezaka mpakatolalàna samy hafa mihitsy zany tsisy ifandraisany izany mpitsara sy mpiezaka mpakatolalàna zany fa ndray mitsara ary ndray miezaka manatanteraka lalàna zany ny fisainan'ny fariseo samy hafa mihitsy ny fahamendrehany ao anatrehan'Andriamanitra sy le olona tsy mendrika eo anatrehan'Andriamanitra le Andriamanitra mendrika sy ny olona tsy mendrika samy hafa ary tsy afaka mifandray ireo zay zany ny fisainany zareo de ho anazy zany de tsy mahazo tonga olombelona zany Andriamanitra ary tsy misy olombelona afaka miteny hoe izasiny ray de iray ihany marina fa tsisy olombelona afaka miteny izany fa Jesosy Kristy afaka miteny izany amin'ny andiny fahatelopolo hoe izasiny ray dia iray ihany fa ny tena marina ny zavatra tiany Jesosy Kristy ambara eto de zao hoe lay Jehova de Andriamanitra velona raha Andriamanitra velona izy de Andriamanitra afaka manao zay tiany atao malalaka izy manao zay zavatra rehetra tiany atao satria Andriamanitra tsy azo fehezina amin'ny fisainan'olombelona satria izy no nahary ny olombelona zany afaka mamangy ny olona izy ahoana ny fomba mangin'ny olona amin'ny fidinany ety amboniny tany satria izy voalohany indrindra aloha tamin'ny nahary ny olombelona izy de fa nahary ny olona araka ny endriny any inge de fa mipetraka io any de fa mipetraka lay famangin'Andriamanitra ny olombelona raha vao nahary ny olombelona tahaka ny endriny izy inona ndikan'izany hoe mahary ny olombelona araka ny endrik'Andriamanitra zany dia ny olombelona zany de tahaka ny zanany ety an-tany eny solitenany fa tahaka ny zanak'Andriamanitra ety an-tany no ariny hifandray aminy no ariny hanahaka azy hitovy aminy hitovy endrika aminy zay no tanjona naharian'Andriamanitra ny olombelona ka ahoana mo tsy afahan'Andriamanitra ho tonga olombelona satria zay mihitsy no harian'ny olombelona io ka ny fahatongavan'Andriamanitra ho olombelona zany de famindrapo avy aminy azony atao zany vitany zany fa noho ny famindrapony amin'ny olombelona natongavany olombelona satria potika simba lay endrik'Andriamanitra atao amin'ny olona rehefa nanota ny olombelona rehefa nanota Adama sy Eva ary ny fahatongavan'Andriamanitra olona ihany koa dia fanehoana ny fietretenan'Andriamanitra hitantsika amin'ny Filipianina 4 zay na de nanana endrik'Andriamanitra izy de tsy natao mizavatra ny fitoviana amin'Andriamanitra fa ny foanany tenany tamin'nakany endrika ny olona ary rehefa hita fa nanao pitoviana amin'ny olona izy dia nanetry teny nanaiky hatramin'ny fahafatisana de fahafatisana teo amin'ny azo fijaliana ka fanetretena amin'ny fitiavana zany no nahatonga an'Andriamanitra ho tonga olombelona fahatongavana olombelona ny incarnation de fanetretena avy amin'ny fitiavana azon'Andriamanitra atao zany ary mifanaraka amin'ny sitrapony izany sitrapony hatrany amin'ny voalohany naharianany olombelona hatramy vao nanota Adama sy Eva de fa ny teny Andriamanitra hoe ny taranaka sy ny taranaka vehivavy de ampifandrefesiko de ianao anoritory ny voditongony fa izy anoritory ny lohanao fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany lay teny tonga nofo zay mihitsy ny dikan'io teny tonga nofo lay Andriamanitra lay teny de lasa olombelona tonga olombelona ary mbola tsy resy lahatra amin'izany ianao de zay mihitsy no lazainy amin'ny Kolosiana 1:5-10 Kolosiana 1:5-10 hoe izy resaka an' Jesosy Kristy izy no endrik'Andriamanitra tsy hita maso lama to talohan'izao zavatra ary rehetra zao zay
no ilazany an Jesosy Kristy. Endrika Andriamanitra tsy hita maso. Mbola mafisiny zany amin'ny Hebreo 2:1-10 fa misy olona efa vaopetaky ny vy mamay dia hafa foana no ijereny sy amakiny an'io teny io. Ny Hebreo 2:2-10 dia zao lazainy vakitsika amin'ny dikateny-ombolana eto Madagasikara izy hoe fa na Jesosy nanadio ny olombelona ho afaka amin'ny fahotana na reo olombelona no dioviny dia iray fiaviana avokoa. Noho izany dia tsy menatra Jesosy miantso azy ireo hoe zandrany na amin'ny famakitsika azy hoe rahalahy. Tsy menatra Jesosy miantso hoe rahalahy. Inona zany le fiaviana raha izay raha mahatonga antsika samy fampiano satria tsika samy zanak'Andriamanitra. Le fiaviana zany dia samy avy amin'Andriamanitra, samy avy amin'ny endrik'Andriamanitra ny olombelona sy Jesosy Kristy. Fa ny mampiavaka azy kosa dia le Jesosy Kristy tena le Andriamanitra tonga nofo, tonga olombelona. Fa itsika le nohariana araka ny endrik'Andriamanitra. Zay zany zavatra tiany Jesosy Kristy aparibary eto. Ny olombelona zany rehefa nohariana araka ny endrik'Andriamanitra dia ny antony nahariana azy ho araka ny endrik'Andriamanitra dia nahafahany manana fahefana hanjaka amin'ny zavaboary rehetrarehetra. Hanjaka solo tenan'Andriamanitra, hanjaka sy hanapaka eto ambonin'ny tany ny olombelona ary natao afaka miaino ny tenin'Andriamanitra. Io le andinina lazainy amin'ny 5:5 raha ny tenin'Andriamanitra ary milaza hoe Andriamanitra ianareo. Satria ny olombelona ihany, lay endrik'Andriamanitra ihany no afaka mifampiresaka, mifandray sy miaino ny tenin'Andriamanitra, fampiresaka amin'Andriamanitra. Ary reo olombelona ireo dia natao hitsara araka ny fahamarinana. Natao hitsara araka ny fahamarinana eto amin'ny zao tontolo zao. Tsy mety tanteraka moa izany noho ny faharavana izay nentin'ny fahotana teo amin'ny olombelona, fa rehefa miverina amin'ny Jesosy Kristy ilay endrik'Andriamanitra tsy hita maso isika dia lasa manahaka an Jesosy Kristy. Indrindra rehefa mamaky ny Baiboly isan'andro isika dia lasa manahaka an Jesosy Kristy, lasa mitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy, miverina ilay endrik'Andriamanitra ao anatintsika, dia miverina ilay fifandraisan'Andriamanitra tsara ao anatintsika, dia miverina ilay fitsaran'Andriamanitra, ilay fitsarana izay azontsika atao mamantatra ny tsara sy ny ratsy eto amin'izao tontolo izao. Ka tsy misy afa-tsy ny firaisana amin'ny Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny teniny sy ny vavaka moa mazava ho azy isan'andro. Zay ihany no ahafahantsika hiverina hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy. Fa tsy misy dika ny filazana ny Baiboly rehetra ny fitoviantsika endrika amin'ny Jesosy Kristy raha tsy Andriamanitra io Jesosy Kristy io. Raha tsy Andriamanitra io. Fa na izany ary na mitovy ary ny fiaviana dia tsy mitovy tsika ilay mbola solo tena ihany ety ambonin'ny tany. Fa ilay Jesosy Kristy ilay tena zanak'Andriamanitra, avy amin'Andriamanitra, nivoaka avy amin'Andriamanitra satria izy dia Andriamanitra zanaka. Ary miteraka adihevitra be moa zany matetika fa ity Jaona 10:2-20 dia mampiseho ny maha-Andriamanitra ny Jesosy Kristy, mampiseho ny maha-tenin'Andriamanitra ny Baiboly iray manontolo, ary mampiseho ny fahefana faratampony ananany soratra masina. Satria ilay Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra zanaka no nanambara antsika amin'izany izany tompoko no famakiana Baiboly. Mila resy lahatra amin'ny matenin'Andriamanitra ny Baiboly ianao, ary mila mahita ny Jesosy Kristy ao anatin'ny Baiboly ianao, ary rehefa mahita an'izay ianao dia hovainy hitovy endrika aminy isan'andro isan'andro. Amen.